ary tsy adinany koa Ramatoa Eliarso Karoja sy ny association Zanagasikara zay nandray ny tanana anay nanampy anay akaiky ary nampahery anay ihany koa manome courage anay ny amin'izao ady zay nilalovanay taty zao saotranao zay Ramatoa Karoja Eliarso zay solitena ny association Zanagasikara. Fantaniko manaraka ity mikasika ireo malagasy tavelany ivelany Andriamatoa Filoha. Ya tena hitako ary rehako ny antsonjy nataon'ireo malagasy tavelany ivelany. Tiako manambara an'izy ireo fa ametraka tsika ary anomboka ny fampodiana an'ireo malagasy tavela rehetra any ivelany. Au nom de tous les malgaches bloqués à l'île de la Réunion depuis quelques mois, nous tenons à remercier l'association Zanagasikara, la présidente Karoja Eliarso, qui nous avait aidés pour les idées, les morales, et qui a demandé au gouvernement malgache notre rapatriement depuis la Réunion vers Madagascar. Et nous vous remercions aussi le gouvernement malgache qui avait organisé notre vol depuis la Réunion vers Madagascar, qui était à notre charge. D'après nos proverbes malgaches, c'est-à-dire l'union fait la force. Donc, nous souhaitons une longue vie à Madame, une longue vie à l'association Zanagasikara et encore merci à Madame Karoja Eliarso. Merci, au revoir. Apany vahoaka malagasy rehetra ao androany ary miaraba manokana ny Andriamatoa Filoha, Andry Nirina Rajoelina sy ireo mpitondra fanjakana rehetra isanambara tongany avy. Izaho tompoko dia solitena Tady Sambo izay tavela ty ivelany. Tsy hainay Andriamatoa Filoha ny angina ary tsy hainay koa ny tsy hiteny raha nare ny fanapahan-kevitra izay niraisinao ny amin'ny fampodinanay any an-tanindrazana nosy malala antsika dia manatitra fisaorana ary fankasitrana ho anao zahay. Marina fa mafy ny andraikitra izay saninao amin'izao coronavirus zao amin'ity valana retina ty, nefa tsy nataonao ho sakana zany ny amin'ny fampodinanay. Raha nareny fitarainanay ianao, tsapanay fa tsy zakanao tokoa mare ny fitarainan'ny vahoaka, tsy zakanao tokoa ny mare ny fitaraon'ny vahoaka ka mandray andraikitra ianao. Ary tsy adinany koa Ramatoa Eliarso Karoja sy ny association Zanagasikara zay nandray ny tanana anay nanampy anay akaiky ary nampahery anay ihany koa manome courage anay ny amin'izao ady zay nilalovanay taty zao. Saotranao zay Ramatoa Karoja Eliarso zay solitena ny association Zanagasikara fa tena tsy nialanay ianao ary nanao zay afany tsy matory andro amanalina karakaranay. Mankasitraka tompoka ary androany ihany koa dia misaotra ny compagnie MSC zay karakara ny taratasinay, ny karakaranay taty hatramin'izay ka hatramin'izao.
Misaotran'Andriamanitra lehibe isika satria mbola afaka mifandraisana tsara amin'izao tambavotry serasera izao. Ny magnaraka dia tsy hay tsy saotran'andro matofolo satria nanaiky ny fiverenanay malagasy rehetra izay mbola tavela ato ivelany na ny tsabo zany na nandeha niasa na ireo mpianatra izay misandrahaka magneran'izao tontolo izao izay mbola tsy tafody any Madagasikara. Fifaliana lehibe ho anay no nahare sy nampitano afatra tamin'iny arivona Alahady iny. Tahaka regny Matsiny Baria regny ny fandraisana vahoaka malagasy, ny fandraisan'ny Baria tamin'ny fotoagn'androny, ny fandraisanay ireny afatra sy teny mamy sy teny fampahirezana izay nataonay regny mba matofolo satria orakora-pifaliana no nandraisanay vahoaka ny gasy rehetra izay mbola tavela ato ivelany. Ny Hebreo 4:7 Andriamanitra tsy mba tsy marina ka anadino ny asa tsara izay ataonao Andro matofolo amin'ny vahoaka mpiray-tanindrazana. Misaotra ihany koa ny zareo amin'ny association Zanakasikiara izay nanao entso zavatra tamin'ny fitaterana ny etaetanay vahoaka rehetra izay mbola taraiky nandritra izay fotoagna naharitra izay. Misaotra Ronabavy satria hitanay regny vidéo izay ataonay isan'andro regny. Agnarany moa mazava loatra dia Railo Soa, izy raha teo moa présidenten'io association Gasikiara io. Misaotra nareo amin'ny MSC FIB any Antananarivo, ny izay otron'ny directeur, ny PMF, ny transport, ny ministre transport, ianareo rehetra izay nanoana ianareo tsy ho zavatra amin'ny fampodiagnanay izay mbola taraiky ato ivelany. Raha zava-misy ato aminay moa dia lahaly zany hoe arivan'ny alatsinainy foha talata, arivan'ny larobia marimarina koa arivan'ny talata foha larobia no nivoaka ny listenay tato tamin'ny misy manifika efatra amin'ny telopolo menadahy izay mody première vague, mety mbola hoisy deuxième vague. Amin'ny sambo hafa moa araka ny fantatra efa nipetaka ny liste ka eto Andriamatofolo mbola mametraka angavy satria mbola maro ireo namanay izay mbola tsy ho lasa amin'ny première vague satria misy any Brésil sasany ary mbola misandrahaka amin'ny toerana maro. Andriamatofolo mamery ny fisaoranareo mivady azakivy maherezy satria tsarovy ny fagnenjehana izay nazony misy fony izy teto ambony tany ary ny olo rehefa manao tsara dia tsy maintsy misy fompanenjika. Fa izay dia velom-pisaorana ary mendrim-piaderana niezaka izay nataonay satria tsy vitany ampody anay fa mbola magnome malalaka ihany koa ny armady hialaka anay to ivelany. Misaotra hoe tonga soa ety vato zany zay amin'izao fotoana zao misaotra n'Andriamanitra fa noho ny lehibe sy ny hatsarany dia tonga soa mantsara eto. Ka eto ampandrasana ny fandehananay izay ankany amin'ny hôtely izay mbola tsy fantatra izay anarany dia ity zany ny busnay izay andehananay amin'izao fotoana izao io dia satria manko mizara anankoroa zany mizara telo zany zahay marin sambola zahay marin ato dia misaotra n'Andriamanitra zany fa efa tonga soa mantsara aloha zay dia alefako soa mantsara eto aminareo any ny vaovao manaraka fa ny problème anay ato dia mbola sahirana kely mbola mifanjevo amin'ny alalan'ny tony fahazahoan-dalana mankany dia lazaiko eo any. Dia misaotra betsaka madama amin'ny zava-rehetra dia ianao no nisaorana lehibe vy ahitana ny solon'ny lalana rehetra rehetra izay nodiny amin'izao ka misaotra betsaka inga anefa ho ela velona daholo isika rehetra rehetra. Misaotra betsaka misaotra n'Andriamanitra. Manao fiarabana ho an'ny fikambanana association Zanakasikiara. Eto zany zahay dia velom fisaorana noho ny fikarakaranareo anay natontosa soamantsara ka tonga eto an-tanindrazana izahay. Dia misaotra fitondrana malagasy koa izay nikarakaranay hatramin'izao. Dia ny fisaorana moa zany averimberina foana satria tsara ny nataonareo anay. Engane ka Andriamanitra manana ny ampy anay no hamaly ny tsara izay nataonareo anay
ary ho any ankizy mbola tavelany koa dia mbola ianareo ihany no andraindray karakara zareo. Misaotra tompoko.